La 4G Batelma vous présente Nivavo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manultra anao Nivavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tsy tokony afangaro amin'ny resaka politika ny toetra rahalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo manampy ny fitondrana ny fanehoan'ny maro ny heviny raha ny fanazavana hatrany. Vonina indray anjara amin'ny ady amin'ny Covid-19 ny indray aman-dreny am-panahy eny anivon'ny fiangonana isa tokony. Izay no nisongadina nandritra ny fihaonan'ny solotenan'ny mpikambin'ny FFKM sy ny ministeran'ny fahasalamana. Ny CSS ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena manoloana ny fidiran'ny sidina Air France teto Madagasikara io maraina io. Manahy ny mety hidiran'ny variant Covid-19 hafa ny maro. Nanazava tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ny talen'ny serasera ao anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Maro ny vatan-dehilahy mikarama manao fasana andevenana ny matin'ny Covid-19 eny Anjanahary. Raha isan'andro eo ny fasana ataon'izy ireo ka manodidina ny ray hatrany amin'ny 2 hetsy ariary no anaovana izany. Maresaka iraisam-pirenena manodidina ny 5 alina sy 3 hetsy ireo tranga voamarina fa mitondra ny Covid-19 hita tany Inde tao anatin'ny 420 ora. Amin'itoy anatin'ny herinandro ny fihiboana ao New Delhi. Ny andedeny revatra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao tsy tokony afangaro amin'ny resaka politika ny toedrarà lalovan'ny firenena amin'ny izao fotoana izao raha ny fanazavana azo. Manampy ny fitondrana ny fanehoan'ny maro ny heviny raha ny fanazavana hatrany alarana efison. Famonoana ny fahalalana maneho hevitra ny fanapakevitra noraisan'ny ministera amin'ny fampiatona ny fandaharana ara-tsosialy, ara-toekarena ary ara-politika eny amin'ireo haino aman-jery rehetra raha ny fanazavan'ny filohan'ny HCDDUD androany. Fahamena état d'urgence sanitaire, ny fahamena ara-pahasalamana, ny aretina zany no fahavalo eto fa tsy ny olona. Rehefa ny aretina fahavalo tsy tamaso dia tokony misy zavatra iraisantsika rehetrarehetra miady aminy. Inona ny iraisantsika rehetrarehetra dia mivory alohan'ny anapa-kevitra, mivory ny tompony andraikitra ara-pilazam-baovao, araka ny serasera sy ny fanjakana mpanapaka ny paravateraka zany. Mivory manapa-kevitra inona ndraisitsika. Dia rehefa vitsy zay zay tsika vao miroso ity ny tapaka atao ino atolotra ny gouvernement anaovan'izao décision ny conseil de gouvernement na conseil de ministre. Raha ny fanazavana hatrany tsy tokony afangaro ny resaka politika sy ny amiana ara-pahasalamana lalovan'ny firenena amin'izao. Ady iombonana ny valana retina Covid-19 fa tsy iady eo amin'ny samy mpanao politika raha ny fanazavana. Androany nametraka roketo tany amin'ny filan-kevim-panjakana hafangatahana fanafonana io fanapakevitra io ny fiarahamonim-pirenena safidy sy ny fikambanana ny olavitry ny mpanao gazety. Iverina ny fahafana mandefa ireo fandaharana amin'ireo haino aman-jery voaterana ampiantona manoloana ny fipetra mahakasika ny amiana ara-pahasalamana raha nambara ministra tompony andraikitra tamin'ity androany ity Ambaramana Andriamanana. Tao aorian'ny fanambarana navoaka ny fitondram-panjakana mikasika ny fampiatona ireo fandaharana amin'ny haino aman-jery mety hiteraka fikorotanana manoloana ny amiana ara-pahasalamana. Nametraka fangatahana ny amin'ny hamerenana ny fandefasana ireo fandaharana nampiatona ireo tompon'ny haino aman-jery. Araka izany, nanatateraka fihaonana tamin'ireo tompon'ny haino aman-jery voakasika ny fampiatona androany ny ministra tompony andraikitra. Nivoatra nandritra izany fa iverina ny fahafahana mandefa ireo fandaharana tsy manohitohina ny filaminam-bahoaka anatin'ny amiana ara-pahasalamana ary voakarahampitso ny fanambarana avy amin'ny fitondram-panjakana mikasika izany. Voarainay ny atao hoe etaeta sy ny antso nataon'ireo tompona haino aman-jery isan-karazany indrindra moa zany amin'ny hoe mangataka ny hamerenana ny fandaharan'izy ireo satria ny fandaharan'izy ireo tsy misy fanohitohinana mihitsy ny filaminam-bahoaka, tsy misy ny
ataontsika hoe sanatria anozongozonana ny firaisampirenena na andranitana zany hiteraka korotana sy ny sisa sy ny sisa hanao décision interministérielle vaovao zany ary esorina ao anatiny zay ataontsika hoe fandrarana izay zany ary ho hainao manjery ireo taorinan'izay fampidinena sy ny fanomezatoky sy ny ataontsika hoe fifankazaon-dresaka tsara hoe tsy anatina lôzika na fanakorotanana mihitsy tsika tsy anatina lôzika na fandranitana mihitsy tsika fandao fampitoniana tsy aivina isan'ireo nanao antsy fanerana ny amin'ny fanohitohinana ny fahalalana ny aneo hevitra mahalona ny fanambarana iraisana nataon'ny ministera samihafa ny alakamisy lasa teo ny olafitra ny mpanao gazety sy ireo fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara. Vonana andray anjara amin'ny ady amin'ny Covid-19 ny ray aman-dreny ampanahy eny anivon'ny fiangonana Isatokony. Izay ny songadina nandritra ny feonan'ny solitena ampikambany FFKM sy ny ministera ny fahasalamana Yves Richard. Ankoatra ny fiatraikan'ny Covid-19 amin'ny lafiny ara-batana, mihamavesatra ny fahavoazana terany amin'ny lafiny ara-panahy, indrindra manoloana ny tahotra sy ny tebiteby anatin'izao fidirana amin'ny andian'ny faharoa sy ny fisian'ny variant sud-africain izao. Namaly ny antso manokana nataon'ny filohan'ny Repoblika amin'ny fiarahamentana amin'ny ady amin'ny Covid-19 ihany koa arak'izany, ireo ray aman-dreny ampanahy izany tokony. Zay ny mampatonga reto ray aman-dreny reto anilako zany ankehitriny ny solitena zay vonina zareo hiara misala ary zareo dia efa niasa tany anatin'ny hôpitaly fa ankehitriny dia fanamafisana neny amin'ny hôpitaly no atao ary fisokafany makany amin'ilay CTC rehetrarehetra na le centre de traitement Covid ary fisokafana koa makany amin'ny hôtely hôpitaly ankehitriny ny amin'ny asa zay atao ka nisy zany ny fandaminana maro samihafa natao mba anamorana an'izany fanatanterahana faran'izay aingana ny fandraisana an-tanana eo amin'ny lafiny ara-panahy ireo marary ny Covid sy ireo izay mila an'izany koa zany eo amin'ny mpitsabo rehetra. Samy natonga ny solitenany avokoa androany ireo filohan'ny mpiangonana mandrafitra ny FFKM nandritra ny feonana voalohany tamin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Na fitondrana ambavaka ny rehetra indrindra ny marary mila zany anatin'izao ady amin'ny Covid-19 zao aza no iantsoroan'izy ireo. Samy manana ny fomba fiasana anatin'izany ny mpitandrina na ny mpikatroka arakaraka ny fiangonany. Ilay FJKM manokana zany rehefa miasa dia manatona mihitsy ny marary dia mitonona mihitsy manao hoe mpitandrina FJKM izay tompoko miasa no mikaly tonga hiara hivavaka aminareo tompoko. Safidy malalaka zany le izy. Ato anatin'ny fiangonana FJKM kosa misy namana FLM kosa eto dia manao vavaka izay tompoko dia manao fametrahan-tanana fa anontaniana koa zany ilay olona hoe ametrahan-tanana ve ianao tompoko. Dia efa mifampiresaka tsara tamin'ny dokotera moa zany zay hoe fitandremana zany dia manao gant anankiroa manisy gel tsara isaky ny mametra-tanana ary dia miteny mihitsy amin'ilay marary azafady indrindra tompoko amin'ny amin'ny ara-pahasalamana dia tsy maintsy mampiasa an'itony gel itony eo aminao. Dia ataony vavaka, ataony fampaheresana vavaka fohy tononona tsara milamina mba handraisan'ilay marary azy. Na maro aza arak'izany ny fomba fiasa mety ho hita anatin'izay. Tontosa teny anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany ny fionana voalohany namaritana ny teboka tokony iraisan'izy ireo amin'ny fandraisana an-tanana ny marary. Nandritra izany ihany koa no nanararaotan'ireo ray aman-dreny ampanahy tonga teny an-toerana nangataka ny fitaovana isany tokony entin'izy ireo miaro tena toy ny episy ny maro hafa. Ny CSS ny fanaovan-kevitry ny olom-pirenena manoloana ny fidiran'ny sidina Air France teto Madagasikara io maraina io. Manany mety hidiran'ny variant Covid-19 afany maro. Nanazava tany amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ny talen'ny serasera anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Miantarandriana evo. Nanaitra ny maro ny fahafantarana ny fahatongavana sidina Air France nitondra-pandeha niditra teto Madagasikara ny maraina teo. Maro no tsy nankatoy izany raha ny hita amin'ny afatra amin'ny tambazotra tserasera. Misy ireo milaza fa ny hainy vahoaka no tokony ambony indrindra amin'izao fotoana izao. Ao ireo manay ny mety hidirana variant hafa manoloana io fisiana sidina avy any ivelany io. Samy nanana ny fandraisany azy ihany koa ireo olon-tsotra nanontaniana. Azo antoka ny fidiran'ny variant raha tokony mbola mijanona amin'ny toerana misy tokony hidina zany ny sisy tany satria efa raha mahita ny aretina dia raha ny hevitra dia aleo hidina ihany.
misy fitavozavozana amin'ny fandraisana indray tsara ny eritreritro satria le aretina efa hitako efa mienjana dia tsika nefa any anatin'izay rafiny anankiray zay zany tokony mba andraiandraikitra tokony mba ferme zany le fandraisana indray dia izy zany manahirana dia manahirana mihitsy e fa aloka ngambany ohatrany hoe raha tena marina zany tokony hidiny satria ny eto ara ohatrany hoe Tananarivo Tamatave zao dia midy nefa ny aretina avany ivelany daholo io aretina io rehefa Arion zany io tafiditra eto foana e satria zareo avany ivelany anie izy efa manana fanefitra amin'io raha sy ny tompona andraikitra zany tokony hidiny any io zay no tena any raha ohatra ka midy ohatran'izao any eto toerana dia tokony hidiny amin'izay nitondra fanazavana mikasika ny fidiran'ny sidiny io ny Italien serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Rinara Kotomanga tamin'ny alalan'ny tambazotra Serasera. Nambarany tamin'izany fa efa nahazo alalany io sidiny io ny 30 volana Martsa 2024 araka ny fangatany ambasady frantsay miasa eto Madagasikara. Nangatana na hemitra izy io mba hoaorinany fidinany tany tranga misy teto Andrenivohitra ary amin'ny mahafanapana talohany nivoan'ny filakevitry ny minisitra farany teo izay nilaza ny tsy azo hidiran'ny sidina rehetra avy any ivelany na avy aiza na avy aiza dia tsy maintsy nohajaina raha ny fanazavana ny teny nomena ka antony izao fidirany sidina Air France androany izao. Nanamafy ankilany ny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany io arivo fa ito androany ito ny sidina farany avy any ivelany miditra eto Madagasikara. Ny olona rehetra, ny passager rehetra atao anatin'ny vol iny dia teratany malagasy na diplomaty izay mipetraka eto Madagasikara. Ary tsara marihana ihany koa fa dia iny no vol farany satria iny no namentsika autorisation farany talohan'ny kabariny filoham-pirenena ary tsy nisy na mpizahantany iray ary tao anatiny iny vol ireny olona tonga rehetra ireny dia efa nanana billet retour tamin'ny Air France no nahatonga azy nody taty. Misy ny fepetra maro tsy maintsy arain'ireo mpandeha manoloan'izany. Negatif daholo reny passager reny tonga teto Madagasikara. Tonga teto nefa izy dia bola natao test PCR ihany koa ary indrindrandrindra dia transferena miala ny aéroport ny vato parapatonga tany amin'ny hôtely ary hôtely tokana ray na roa ihany no anaovana confinement an'ireny passager rehetra ireny mandritra le confinement tsy misy na olona ray ary mahazo mivoaka ny efitrano na ny chambre izany tsy azo tsidiana ireo olon'ireo ary miandry ny résultat an'ny testiny PCR ny tsiraray vao jerena ny fomba amoahana azy ary raha misy sanatria positif dia misy efa mesure spéciale nandray raisin'ny ministèren'ny fahasalamana momba ny izay tokony misy ayaya ananantsika hoe ivoaka ireo passager an'io vol farany tsara mafisika hoe farany izay nitondra an'ireo passager teratany malagasy na diplomaty no dia teto an-tanindrazana ireo. Tsy mbola fantatra mazava hatreto nisan'ny mpandeha tonga tamin'iny sidina iny araka ny ankim-baovao voaray nalefa eny amin'ny trano fandraisam-bahiny avy hatrany izy ireo ary ho atao fitiliana PCR. Nahitana cas positif ireo mpandeha antsokosoko maro avy amin'ny faritra Sava, Boeny sy Analamanga sarina tao Maeva Tanàla tao aorian'ny velam-pandrika izay nataon'ny OMC Gaëtan Andriatsilavo. Any amin'ny faritra Betsiboka ny ankamaroan'ireo mpandeha antsokosoko vao sarona. Isan'izany ireo olona avy any Andapa sy ny tapany avaratry ny Nosy. Raha ny fanadihadiana natao, ireo zotra regionaly indray amin'izao fotoana no ahitana tambazotra mpandefa ireo olona ireo antsokosoko. Zavatra nataony zareo zany mandeha tobila regional zareo zany amin'ireo faritra reo dia mijanona eny alohalohan'ny barrage sécuritaire zany any anivon'ireo faritra reo dia mandeha ditonitra zareo dia miditra indray amina tobila regional amina faritra anankiray dia ainsi de suite tonga aty amin'ny faritra Betsiboka. Reo le olona reo zany zao navelan'le taxi brosy any amin'ny pont Betsiboka
25 kilometre miala ny fidirana ny tapitanàna ny Betsiboka. Rehefa nandalo amin'le point de contrôle na polisy zany eo zany vo nahatratrarana n'le retolona reto efa reraka de nanontaniana hoe avezynareo de hoe zay avy any andapa de teo zany vo niresaka n'le méthode nataony zareo zany mandrapatonga taty. Noraisina an-tanana ireo olona tratra nandeha antsokosoko ireo. Noraisina ihany koa ny fepetra mahakasika izay tsy fanarahan-dalàna izay. Misy ihany koa nefa ireo avy any amin'ny faritra Boeny sy avy eto Analamanga ka nisy tamin'izy ireo ka pozitif. Misy indray koa nefa ny avy any amin'ny faritra Boeny manao ny toe-javatra ohatran'izay de aty voatratra zany. Misy mahavatra mihitsy manao faux usage de faux avy any amin'ny faritra Analamanga indray ireo olona ireo manamboatra badge milaza fa piasan'ny fitondram-panjakana misy de rehefa ny verifiena ny authenticité n'le taratasy ny badge eny amin'zareo hita fa faux ary ny zava-doza de misy cas positif ny ray amin'ireo le olona clandestin zany ny fiara tsotra ireo mpampiasa taratasy osoka ireo tafiakatra tany amin'ny 3 hetsy ariary ny sarandalana alain'izy ireo amin'ny mpandeha iray. Io le cas anankiray le avy any Antananarivo makaty Majunga io nandalo teto amin'ny faritra Betsiboka io zao 1,500,000 francs ny frais zay alain'ireo le olona zany hoe passeur angany azo ilazana azy de kanefa efa tsy vitany nando 1,500,000 le olona marary ny olona miaraka tobile aminy ao de fa ka contact zany le olona rehetrarehetra zay tao anatiny tao ary ny en plus mbola niakatra fitsarana koa ny avy eo satria manao faux usage de faux. Araka izany nanentana ny olona hanaraka ny fandaminana sy ireo fepetra noraisin'ny fanjakana ny eo anivon'ny prefecture Maheva tanàna isiroana ireo sazy sy ny loza mety hitranga. Hatreto tsy maintsy naverina amin'ny toerana ny aviany avokoa ireo mpandeha antsokosoko tratra ireo ary noterena anatitra azy ny fiara nitondra azy ireo ka aorin'izay vao miditra fourrière. Nosamborin'ny polisy ireo olona tsy nentina naja ny fepetra ny nivoaka tany an-trano andritra ny fiboana roa andro ary nampianarina ny hiboka tany anatin'ireo komisaria. Tao anatin'izay roa andro izay miisa 2,700 ireo olona voasambotry ny polisy pirenen'ny alarina FSO. Mbola maro amin'ireo mponina no nivoaka ny trano nandritra ny fiomboana tanteraka raha ny tatitra azo avy amin'ny polisy pirenena sy ny zandarmeria. Tao anatin'ny roa andro miisa 2,700 ireo olona voasambotry ny polisy pirenena. Izy ireo izay mbola nivoaka ny trano ka tsy misy antondihy mazava. Nampianarina ny hiboka teny amin'ny komisaria ireo voasambotra atao ireo nahiditra violon mihitsy. Nisy ny fampianarana azy ireo ny fanajana ny fepetra hiadina amin'ny valana retina coronavirus toy ny fanajana ny elanelana 2 metatra, fanasana tanana amin'ny savony ary ny fanaovana ny arovava eo amin'ny toerana misy azy. Akoatra izay ao ihany koa ny fanaraha-maso izay nataony teo anivon'ny zandarmeria teto amin'ny faritra Analamanga. Ka tao anatin'ny roa andro ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga fiara miisa 2,700 no voasirika ary 7,700 tamin'izy ireo no naverin-dalana. Miisa 2,700 kosa ireo moto sy bisikleta notsirihana ary 5,700 no naverin-dalana. Tamin'ireo olona miisa 7,702 mbola nifamezivezy teny an-dalana, 9,700 no naverina nody. Olona iray kosa tao Ankazo be no nahiditra violon noho ny tsy fanajany ny fepetra ara-pahasalamana sy ny tsy fanajany ireo mpitandro ny filaminana. 7,7 kosa ireo olona izay nanao ny travaux d'intérêt général. Taorinan'ny fanetanana natao iroso amin'ny fanasazina ireo tsy manaja fepetra ara-pahasalamana ny ao Nosy be. Miankina amin'ny fandresena ny valina retina no ahafahana misokatra na tsy ireo seranana sy seranam-piaramanidina ka atao Andriatsila. Araka ny loharanom-baovao voaray, efa azo lazaina ho vitsy ny olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 ao Nosy be raha niakatra be izany ka niafara tamin'ny fanidina ny seranana sy ny seranam-piaramanidina ao an-toerana. Na izany aza, nitohizana hatrany ny fanetanana ny mponina amin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana. Natao lara-pahamena tamin'izany ny ao Tsamanjara, isan'ny tanàna ahitana olona maro tsy manao arivava-orona teo aloha. Samy misy kasobosy aby atsika jiaby izy io satria nahita reto mpitandro filaminana reto magnapetaka
mahita gendarme sy policie municipaly zay efa magnano. Atsika tsy mila matahotry gendarme lafinio sy matahotry policie municipaly. Atsika tsy namaky tragno, tsy nangalatra. Fa arety io mila atahoratsika avao fa fahigninatsika tsisy faharoeny. Rehefa voa eo amizay atsika manegny manjary tsy tsara. Ke anjarane mpitondra fanjakana tsy kajo magnentana atsika. Raha miara-misalasy sy miara-miady ary mitandrina ny tsirairay avy, horesy ny valanaretina ka hisokatra ny port sy ny aéroport. Ataotsika ny fody ny port sy l'aéroport noho ny firongatany ity valanaretina ity dia voatery ny fitondram-panjakana. Nampilaza amitsika ny filoham-pirenena fa mihiboko ny district na commune urbaine Nosbety noho ny valanaretina Covid-19. Ka eto mampilaza amitsika hay fa satro ny velotegnatsika nandritra taogna raiky ary nahay mafy ny fijaliagnatsika ato agnatin'ny commune urbaine Nosbety. Fanentanana sy fizarana arovavaorona no natao. Araky ny fandaminana sy ny lamina eo anivon'ny komity miady sy misoroka ny aretina Covid-19, ampiarina manomboka amin'ity herinandro ity ny sazy ho an'ireo tsy manaraka ny fepetra. Ny ampienina indray ny olona lavan'ny Covid-19 teto Madagasikara ary 7,9 ny tranga vaovao. Tsy azo afangaro nefa ny fomba fisehoan'ny Covid-19 sy ny tazomoka ankehitriny antony mazava-dehibe ny fanatonana tobim-pahasalamana rehefa misy mampiaya. Michel Renard. Aretina roa samihafa saingy misy ampany amin'ny fisehony no mitovitovy ny tazomoka sy ny Covid-19. Fotoana mampirongatra ny tazomoka ihany koa izao raha ny fanazavana. Ampirisihana raha ny fanazavana hatrany ny olona rehetra mahita fiovana amin'ny toe-batany, anatona farak'izay aingana hatrany ny tobim-pahasalamana. Ahitantsika ny fiakarany maro-pan'ny vatana, manakotsako ny vanitolana ary ny avisanana mafy. Izany zavatra izany no anetanana antsika omben'ombeny tonga ava malakilaky makeny amin'ny tobim-pahasalamana. Rehefa miteny ary tsika hoe malakilaky izany tsy andrasana orana fotoana ela satria malakilaky mety rapitso vao andeha na rafaka pitso fa mila tonga aingana eny amin'ny tobim-pahasalamana isika. Ho an'ny tazomoka indrindra fa raha mitrangany amin'ny ankizy ny atao hoe malakilaky dia ao anatin'ny 420 ora raha tsy tonga eny amin'ny tobim-pahasalamana ny zaza voan'ny tazomoka dia irongatra lasa tazomoka mahery izany tazomoka mitranga eo amin'ny zaza izany. Izay no tiantsika azavaina hoe tonga ava aingakaingana eny amin'ny tobim-pahasalamana rehefa misy tsy metimety amin'ny vatana. Ny afaka tenenina ihany koa dia aretina anankiroa samihafa izay samy mahafaty aingakaingana ireto olana anankiroa izay mitranga amintsika ireto. Iltsenkilana indray nantontanisa avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny omaly 20 aprily 2022 amin'ny fitiliana miisa 530 sy 920 no voamarina fa mitondra ny Covid-19, 900 amin'izany ny eto amin'ny faritra Analamanga. Ny ampy sy amin'ny 300 ireo olona sitrana, 290 no mbola manaraka fitsaboana ary 200 no sokajiana ho forme grave. Hatreto izany raha nantontanisa nanomboka ny volana martsa 2022 hatramin'ny androany, miisa 773 alina ireo tranga voamarina fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara amin'ny fitambaram-pitiliana miisa 777 alina sy iray hetsy. 777 alina ireo olona sitrana, efa mahatratra 500 kosa ireo namony ainy. Mbola mitoetrany ny fanamafisany tsirairay ny fepetra sakana rehetra ary ny fialana arak'izay tratra ny fitangoronana. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay andraisantsika ny vahiny avy eo amin'ny nivon'ny firaisamonim-pirenena roa eo ihany koa momba ny biodiversité eto Madagasikara rehefa avy eo ary. Hitako ny lalana hoe akaiky io hoe
Courage là, toi les hiverna. Efa loha oui. Ben, lavitra loatra efa maizina ny andro. Aoalisy ben. Tragno, mazava, misy jiro. Anty akoho daholo, angany laisa. Izy reo. Mandrosa tia mazava. Mazava be atao aminareo Normal zany fa iaho mampiasa mibalika ao masisa. Pomme 600, jiro antona roa, jiro tube roa, ary jiro misy détecteur de mouvement iray. Ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de koa. Mbalik, mamiratra no aviko. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. manavahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fandremato andria moraniana arjona zay mpikambana eo anivony fresa mompirenena roa miarabana tonga so atao anatin'ny fampahalalam-baovao mianada zay mandray vahintsika amin'ity androany ity miaraka amin'ny nilarana efson tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenena. Fantaniko voalohany ary nisy ilay fanapahan-kevitra izay niraisiny ireo ministera vitsivitsy mahakasika ny fampiatoana ny fandaharana ara-politika, ekonomika ary sosialy amin'ireo haino aman-jery ao anatin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Namoaka ihany koa nareo ny communiqué omaly amin'ny tsy fanekena io fanapahan-kevitra noraisiny ministera maromaro io. Ina no anton'izay raha ianareo amin'ny fiarahamonim-pirenena roy? Voalohany teny aloha dia faly miarabanareo mianada mandray anahy eto amin'ity fampahalalam-baovao ny Cool TV ity ary faly miaraba ihany koa ny reo mpijery ny télévision Cool TV rehetra manerana ny nosy. Ny hetsiky ny firaisamonim-pirenena izay ity fanambarana nataonay ity moa zany dia fanambarana tsy nihetsika roa irery ihany no manao azy fa saika ny firaisamonim-pirenena rehetra mihitsy zany miaraka amin'ny ordre des journalistes de Madagascar na ny olafitry ny mpanao gazety no niara-nio mipeo ataoko hoe mitsipaka an'ilay fanapahan-kevitra izay noraisin'ireo ministera ireo amin'ny anafoanana an'ireo fandaharana sy adi-hevitra ara-politika, ara-tsosialy sy ara-toekarena mandritra ny fotoana ny amehana ara-pahasalamana. Ny antony dia satria tsapanay maroy rindra ny olom-pirenena iarovany ariamanana fa tsy tena mandeha makany amin'ny tombontsoa ny vahoaka sy ny olom-pirenena ary ny firenena ilay fanapahan-kevitra satria voalohany indrindra manohitohina zany ny fahalalan'ny olona mahazo totam-baovao maro lafy ka tena ahafahany manapa-kevitra marina amin'izay zavatra tokony ho ataony hiatrehany amin'ilay ady amin'ilay valana retina. Faharoa manarakaraka an'izay taratra ihany koa fa mety hampanjaka ny firehana tokana izay fantatritsika fa raha vao mandeha amin'izay firehana tokana izay no hampanjakaina dia manomboka mandrositsika zany any amin'ny fametrahana foto-kevitra didy-jato ny fitondrana ny firenena. Ny fahatelo manarakaraka an'izay dia hitanay hoe izay fanapahan-kevitra izay nefany tsy hisy lanjany loatra, tsy hisy vokany loatra amin'ilay ady amin'ilay valana retina zany tsy ahazona vokatra tsara hiadiana amin'ilay valana retina fa ny mampanahy anay dia voamay tsy hampahomby an'ilay ady iarahany rehetra amin'ilay valana retina Covid-19 le izy. Noho izany rehetrarehetra tombontsoa voakasika zany no tsy hanekenay zany an'io fanapahan-kevitra io. Raha ny fahitanareo azy ara-dalàna sy ara-drariny ve io fanapahan-kevitra niraisiny io? Ny ara-drariny efa somary nidirako nazavaina teo ihany hoe tsy tombontsoa amin'ilay valana retina ady amin'ny valana retina
ary tsy hisy fiatraikany tsara amin'ilay ady amin'ilay valanaretina ny fanakanana ny olom-pirenena tsy azo vaovao maro lafy avy amin'ny firian-kevitra sy fomba fijery sy fomba fanadiadiana samihafa. Raha tena eo amin'ny mpitondra ary ianao dia tena ilainao mihitsiny ny mahazo an'ireny tsikera, mahazo an'ireny fomba fijery samihafa ireny ahafahanao miajuste, manamboatra zany ny fanapa-kevitra izay fanoraisinao mba tena hamalimarina ny filan'ireo olom-pirenena eny fotony, izay mety manana ny fomba fanehoan'ny heviny izy ary mety tsy mety aminao iny fa mampitondra anao sy amin'ny mampanapa-kevitra anao sy amin'ny mahatokony manapahaizana sy tokisana anao amin'ilay fomba fakana fanapa-kevitra dia hainao ny mandray an'ireny soso-kevitra maro samihafa ireny mandanjalanja an'ireny ka mamoaka ny fanapa-kevitra marina sy ara-drary ny fandraika amin'izay. Raha voafoanana zany ilay fahafana manao hevitra maro samihafa indrindrandrindra amin'ny fandaharana tanoka ireny ady-hevitra izay arahan'ny olona maro ireny dia ho kely ny fahafanao manana tota-pahalalana tena manamboatra ny fanapa-kevitra rariny sy ho an'ny tombontsoany olom-pirenena. No araka ny resako teo hoe manimba ihany koa n'ilay fotom-pisaina izay efa nekentsika iainana amin'ny tany demokratika ohatran'ny Madagasikara le izy hoe tsy fotom-pisainana firean'olon-tokana ny eo na iza mitondra na iza mitondra dia tokony manaika ny fisiny fireana sy ny vaovao avy amin'ny ankolafy maro ary mitondra ny firenena amin'izay fomba fijery izay. Androany maraina no nametraka ny requête ianareo izay tsy fankatoavana ny fanapa-kevitra no raisina io. Raha toa ka tsy ekeny ny fanjakana izany inona no mety hoe fanapa-kevitra ho raisinareo inareo anatin'ny fiarahamonim-pirenena? Nametraka amin'ilay requête tokoa izay satria netratra hoe tsy manara-dalàna io fanapa-kevitra io. Fantatritsika tsara fa décision ministérielle zany hoe fanapa-kevitra na ministera maromaro le izy miainga avy amina arrêté nefa ny hanimba tsembanana ny fanatanterahana ny lalam-panorenana ohatra hanimba tsembanana ny fanatanterahana ny déclaration universelle des droits de l'homme izay nataontsika soni zany lalàna tena ataoko hoe faratapony daholo amin'ny raisam-pirenena faratapony ny lalam-panorenana raha ho atsika eto Madagasikara nefa zany fanapa-kevitra na misy ministera vitsivitsy miainga avy amin'ny arrêté no andraisana anafoanana n'izay zo ananany olom-pirenena izay dia nametraka zany izay hoe tsy manara-dalàna ity zavatra ity fa aleo ametraka requête any amin'ny filakevim-panjakantsika izahay matoky foana ary manara-dalàna ny filakevim-panjakana na dia hitatsika raha ilay fanapa-kevitra noraisana tamin'ny fifidianana tany Nosy be teo hoe fa manapa-kevitra ny filakevim-panjakana didy tokony tsy azo ivalozana dia mbola miverina indray ilay filakevim-panjakana ihany andeha toka hoe mety hoe mandaka ny tenany izy zany satria izy ihany mandray fanapa-kevitra dia izy ihany mamono an'ilay fanapa-kevitra ao anatin'ilay izy fa na izany naty zany ny firaisamonim-pirenena malagasy zany miezaka foana mandeha amin'izay ara-dalàna izay dia mampiasa an'ireo izay lalana rehetra ahafana manao an'izay. Inona ny mety hirika hafa raha ohatra ka tsy mahazo rariny izay firaisamonim-pirenena malagasy anay dia misy hirika ara olom-pirenena aloha hetsika ara olom-pirenena ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ny fampahafantarana ny olom-pirenena amin'ny lafinosy rehetra fa tsy manaraka ny tokony ho izy io fanapa-kevitra io dia ho tohizanay raha ohatra ka zany tsy mahazo ny rariny izay zany hoe izay le fanaitanana ny olom-pirenena sy ny fanabeazana ny olom-pirenena tsy fanaovana tompotrano ny olom-pirenena fa izay koa miezaka mifampiresaka amin'ireo mpiatseritra rehetrarehetra ary tsy menatra mihitsy zay ny angataka fanakalozan-kevitra amin'ireo tompona andraiki-mpanjakana izay nandray n'io fanapa-kevitra io hiafana miady hevitra sy manolo-kevitra mba hiverenana amin'ilay fanapa-kevitra fa anentana koa zay an'ireo mpiatseritra samihafa na ireo mpiaro ny zon'olombelona zany eto amin'ny sehatra nasionaly na ireny koa ny mpiara-miombonantoka miaraka miasa amintsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba samy anameloka ny fanapa-kevitra io satria raha mitohy zany ny fomba fanapa-kevitra izay mety hanohitohina ny fametrahana ny demokrasia sy ny fampiainana ny demokratia izay amin'ny fotoana rehetra mihitsy fa tsy amin'ny fotoana amena raha-pahasalamana takan'izao ihany dia misy fiatraikany
lavitresaka izay anahirana ny firenena zay. Raha ny angom-baovao androany mety ahina mety andray fanapa-kevitra indray ny ministera amin'ny famerenana ireo fandaharana amin'ny haino aman-jery izay nofoanana teo izay nahatoko moa zany fa tsy nofoanana mety hoe azo heverina ve hoe tsy nidinihana tsara ve zany le fanapa-kevitra izay noraisina teo aloha? Le hoe tsy nidinihana tsara aloha tena tsy afaka miteny an'izay satria ministera maromaro ny tao ary za mieritreritra hoe mba manana ny fahaizany sy ny azony atao ihany ireo tompona andraikitra ireo mahatonga rehefa napana-kevitra zay fa zay mihitsy ane ny antony an'ilay hoe atotam-balavao maro lafy sy hoe ilana n'le fanakaloza-kevitra satria na ministera anakefatra 5 ary ianao ny ady hevitra tao raha ny fanakelo hevitra meloa tamin'ireo mpiatsehatra zany ohatra ny hoe ny tompony toerana mpanao ny fandaharana aty amin'ny setra fanaovan-gazety na izay eo amin'ny firaisamonim-pirenena dia raha ny fanakelo hevitra meloa dia mety efa hita tany aloha zany hoe zao ke zany ny tena vahaolana tsara tokony raisina sy ny fanapa-kevitra tokony raisina ary zay no ilana n'ilay hoe misy hevitra maro samihafa mifanakalo sy hiadiana ahafahanao manatsara ny fanapa-kevitra raisinao zany zay zany isan'ny ray ngeda be dia hitanao tsika amin'izay le fahafahana miantisipe fanapa-kevitra zany hitako hoe ngeda be ary rehefa mifanakalo hevitra moramora kokoa ny miantisipe fanapa-kevitra dia za manentana foana hoe tsy maninona ny miverina amin'ny fanapa-kevitra ary tsara ihany koa ny mba mahay maneritena mialatsiny amin'izay fanapa-kevitra tokony raisina nefa tsy natao na tsy niraisina mihitsy le fanapa-kevitra hatramin'izay. Eny ary dia ankasitrahanay ianao ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao ariva izao. Dia misaotra anareo ary manao veloma anareo menada sy ny mpijery ny fandaharana ny Kolo TV rehetra. Miamaro ny vatandehilahy mikarama manao fasana andevenana ny matin'ny Covid-19 eny Anjanahary. Raha isan'andro eo ny fasana ataon'izy ireo ka manodidina ny ray hatramin'ny 2 hetsy ariary no anaovana izany Yves Richard. Vitsy ny fianakaviana manana havana matin'ny Covid-19 mandray an-tanana amin'ny vatany ny fanomanana ny fasana andevenana ny havany. Raha ny eto Anjanahary manokana vatandehilahy maro no mikarama manao zandry indrindra tao anatin'izay fidirantsika amin'ny andiany faharoa amin'ny Covid-19 zay. Ampolon'izy ireo no tazana teny an-toerana nandritra ny fanadihadiana ary samy manana ny mpiara-miasa azy. Roa ambony roa zany dia manao hanina dadolo fa tsy hoe izay ihany manao an'lizy. Zay zany zao manao an'tito zany zao enina. Fitadiavana zany aty hoe mba hana zany dia efa hoe mba ohatra manampy amin'ny fivondroana zany zay zany le an'lizy hoe hoe tompona raikitra manao an'lizy. Tamin'ny 5 maraina zany zao zay nanomboka nanao amin'ny lavaka. Dia zao mandrakizao zany zao mbola hitanao an'izao zany zavatra. Tamin'ny firy ny razana no avy eto? Tsy fantatra aloha zay fatoko ao fa tonga teo ny tompony dia efa tsy maintsy miandry kely izy raha vao tonga eo efa. Raha isan'andro eo ny fasana ataon'izy ireo raha ny eto Anjanahary. Mbola ny eto anivon'ny loha 2021 andevenana ny matin'ny Covid-19 nanomboka tamin'ny taon-datsy efa notatirina tao anatin'ny fampahalalam-baovao an-trano no hiasana hatreto. Mandidina ny ray hatramin'ny 2 hetsy ariary no anaovan'izy ireo ny fasana arakaraka ny firafiny izay mizara 2 amin'ny ankapobeny. Zany milalitra daholo reto miry reto. Misy reto milalitra daholo. Misy talazy dia beto. Rehefa misy fotoana le olona akan'io dia manala le ambony fotsiny dia naka le anazy. Fa tsy mangady lavaka tsy. Dia arakaraka le safidin'le olona tompo-paoriana le izy fa tsy zay tsy manery an'le olona. Raha le beton zao izy dia 3 millions 5, 4 millions. Fa raha le tototany izy dia 2 millions. Amin'le hoe ory ny olona dia ory zay. Dia zay zany raha farany mahazo amin'le mitototany zao zay eo amin'ny 500 millions. Fa raha mbola beton izy folo manao an'le travaux dia mba eo amin'ny 1 million ny azonay. Ny tahotry ny aretina sy ny vesatry ny vona efa miatra no antony tsy andraisan'ny fianakaviana manamanjoa an-tanana ny fanaovana ny fasan'ny havany. 4 hatramin'ny 7 hetsy ariary araka izany no tsy maintsy omany ny fianakaviana andevina eny Anjanahary. Raha nakarama olo-kafa mitaky fanamafisana ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana hatrany araka izany ny fianakaviana manamanjoa. Atsika ny manamanjoa zany dia responsabilité zay satria zay zanaka. Zay ngamba ny zavatra mampalahelo hoe
atraiza marina zany ny fahefan'ny fanjakana zany anampy an'le olona amin'ity areti-manjo ty vasinjo efa tsisy zay aloha tsy de mitaky an'izay fa mba misy andraikitry ny fanjakana kosa am'izao zavatra misy io olona io zao professeur amin'ny université io raha Zafindrakala Fulgence ny anarany io professeur atao amin'ny université tsy mahafantatra an'izany raha ny mpianatra atao fa zao moa ny zavatra misy de misaotra anareo nandalo topo de makasitraka anareo. Tsy manana fiarovan-tena manokana ireo mpanao fasana eny an-toerana raha ny fanadihadiny. Ny tsy fahampiana sy ny fahasahiranana indrindra anatin'izao ady amin'ny Covid-19 zao no tsy maintsy nanaovana ny asa ny fiezahana tsy hitakosina amin'ny razana sy ny fianakaviana manamanjo sy ny fanajana lafo ny fahadiovana indrindra mialoha ny idirana ny tokantrano no fepetra tokana raisina izy ireo hitandrona ny fahasalamana. Lafo vaovao hafa kosa indray dia azo antoka ny omby mivoaka eny amin'ireo abattoir eto Antananarivo ary tsy misy atahorana ny fièvre de la vallée du Rift hoy ny ministra tompon'andraikitra ny ministera izay mijery ny fomba fiasa eny amin'ireo abattoir sy mpivarokena tamin'ity androany ity. Io na saina. Mihena ny tranga ny fièvre de la vallée du Rift amin'ireo faritra izay ahitana azy amin'izao fotoana izao araka ny nambarany ministra ny fiompiana ny fambolena ary ny jona voafitanteraka ihany koa ny aretina. Nanamafy izay fanarahamaso izay ity ministera ity androany ka nidina teny amin'ireo toeram-pamonoana omby teny Ampasika. Fa ny hena rehetra izay tsy faina eto Antananarivo zany ka mandalo amin'ny abattoir toy itony dia voaramaso hatrany amboalohany ka hatramin'ny farany. Ny raha antsika nahita teo zany zao fa misy fanarahamaso mialohan'ny amononan'ilay omby aorinan'izay dia misy fitsarana eny tenatenany eny zany. Tonga eto izy tsy avy hatrany akory dia vonoina ilay omby fa mbola misy fotoana zany anarahamaso azy, misy vétérinaire inspecteur maro amin'ny fanjakana zany zay manamarina an'izany. Afaka takin'ny mpanjifa hoe aiza ny fanamarinana fa ena voatsara ty amidinao eto fivarotan-keny ity. Manamarina ireo vétérinaire rehetrarehetra mpitsara eny eto reo fa mbola tsy nisy na ka iray arana ny ahahiny teto Antananarivo. Noho ny fanarahamaso maro samihafa atao ny ena ny omby tonga eny amin'ireo toeram-pamonoan'omby raha ny fanazavana amafisana ihany koa ankilany ny fepetra amin'ireo mpamonomby sy mpivarokena tsy ara-dalàna eny anelakelan-trano. Reny fa misy fanarahamaso reny aloha tsy ara-dalàna ary izay koa ny angatahana amin'ny fiarahamonina hoe raha mahita an'izany ianareo aza misalasala mitoroka ty amin'ny ministera mba ahafaha ministera mandray andraikitra satria tsy ho hitanay daholo ny elakelan-trano rehetra. Marina amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony nefa tena mihena be ilay hoe raha izavona le mamonomono omby ihany dia hoentina tsokosoko fa misy fanarahamaso na ny mpitandro filaminana arany ihany reny le hena mivezivezy reny afaka rahamaso reny ary rehefa mandray an'izany fepetra zany zay amin'izao fotoana izao. Par semaine eo zany zao manodidina ny hena be izao tatoato noho ny omby voasakatsakana noho ny fitandremana isan-karazany koa eo amin'ny 400-500 par semaine eo zany ny mbo maty eto Ampasika amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka teo aloha izy mahatratra any amin'ny 700-800 par semaine. Misy antota taratasy tsy maintsy apetraky ny mpivarokena tsirairay amin'ireo toeram-pivarotana anamarinana fa ena voatsara no amidiny. Raha tsy misy izany azo mividy atao ny mitaky izany hitandrona ny fahasalamana. Taoriana ny fifanakalozana sy fifampidiniana tamin'ireo ministera tompon'andraikitra nyroso tamin'ny fakan-kevitra amin'ireo mpandraraha ampiompy sy mpitsabo biby ny tetika salamina anarahana ny omby eto amintsika gaeta Andriatsila. Mitohy hatrany ny fakan-kevitra amin'ireo mpitsabo biby, mpamono biby, kooperativa mpandraraha sy mpiompy eto Madagasikara ahafana miroso amin'ny fametrahana ny tetikasa lita na ny tetikasa lamina anarahana ny omby eto amintsika. Taoriny ny fifanakalozana teo amin'ny ministera voakasika izany, nisy ny fionana teo amin'ireo mpisehatra tsy miankina, ny resana manokana ny omby. Tanjona ny ampivohitra ny laram-pahamehana iraisana, ahafana manolotra sosikevitra amin'ny fanatsarana sy ny fampaharetana ny sehampiariana. Zava-dehibe ny fametrahana puce elektrônika mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, hoy ny ao anivon'ny kooperativa Mataomby. Isika izay efa tara raha mita amin'ny firenena hafa. Fotoana izao irosona amin'ny fanavaozana sy ny fanatsarana amin'ny alalan'ny fametrahana base de données azo antoka. Manamora ny firosona amin'ny fanatanterana ny tetikasa ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka izay ahitana ny banky iraisam-pirenena. Ireto farany izay nanamafy fa ilaina ny fanaraha-maso ny sakafo, ny fahasalamana, ny vaksiny, ny fitantanana ny rano ary ny fikajiana ny taranaky ny omby eto Madagasikara. Lalana iray atongavana amin'izany ny fampitsarana ny fanondranana.
tsy aivina piso elektrônika misy saroa etsy no efa tonga eo anivon'ny ministera ka ampiasaina amin'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy. Ny fampiasana ny piso elektrônika izay tafiditra anatin'ny ady atao amin'ny fiparitahany valanaretina sy ny ady atao amin'ny fivezivezen'ny omby sy ireo biby fiompy hafa ary indrindra ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana. Raha ny loharanom-baovao azo hidina tsy ho elany Anosy sy Androy ireo mpitsabo biby sy teknisianina eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona ampafantatra ireo mpiompy ny firosoana amin'ny tetika asa. Antenaina araka izany fa ilamina kokoa ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny omby eto Madagasikara ary tsy hisy intsony ny osoka amin'ny fikirakirana ny antota taratasin'omby aorian'ny fametrahana ity tetika asa liditra ity. Nanolotra vola ny vondrona Europeana iarovana ny biodiversité eto Madagasikara ary tetika asa efatra no ahazo izany. Tanjona ny ampaharitra ireo ala sy faritra arovana manoloana ny fiovaovan'ny toetry ny andro gaetan André Atsilavo. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faraka amin'ny 20 taona ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tany nanolotra fanampiana mitetina araka amin'ny 100 sy 7,4 alina senina euro ho an'ny Madagasikara ny vondrona Europeana. Fanampiana natao hamalina ireo filana amin'ny fiarovana ny biodiversité mifandraika amin'ny politika napetraky ny mpitondra fanjakana malagasy. Tetika asa efatra no isitraka ny famatsiana ka hijery akaiky ny fandraisana anjara ny ireo mponina iny fotony amin'ny fikajiana ireo faritra arovana sy ireo valan-javaboary ao aminy. Isan'izany ohatra ny ao Makirovana tsy homanomby avaratra atsinanan'ny Madagasikara, ny ala ao Ankarambolava Ankatrika any atsimo atsinanan'ny Nosy. Eo ihany koa ny ao Kianjavato, Torotoro fotsy, ny vohitra Frantsay any avaratry ny Nosy, Mahafaly Lavavolo. Ankoatra ny fiarovana ny ala, hojerena manokana ihany koa ny fiarovana ireo varika sy sokatra manoloana ny fisian'ireo mpihaza sy mpanao afera. Nomena fanampiana ihany koa i Madagasikara voasokajy izay misehatra amin'ny fikajiana ny reserva ao Mangabe. Isy araka izany ny fanamafisana ny fahaiza-manao n'ireo eny fotony ahafana mametraka sy manantanteraka ny paikady fiarovana. Isy ihany koa ny fampiofanana ireo mpitantana ny site Ramsar iarovana ireo faritra mando hiatrena ny fiovaovan'ny toetrandro. Ara-potoana ny famatsiana raha ny fanazavana ary mamaly avy hatrany ny fitakiana sy ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana malagasy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra manoloana ny fisian'ny dortanety sy ny fandripahana ala eto Madagasikara. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia indro nampanantenaina ho raisinao mpiasa-panjakana ireo mpampianatra nivoaka tamin'ny centre régional de l'Institut national de formation pédagogique nefa hatramin'izao tsy mbola tanteraka izany malona izany amitaky ny voan'ny contrat izy ireo. Io nasaina. Ny volana oktobra 2024 no nivoaka ireo mpiofanopampianatra teo amin'ny CRINFP na ny centre régional de l'Institut national de formation pédagogique tamin'ireo ivotoerana 20 eto Madagasikara. Raha ny fanazavan'ireo mpiofana tokony ho 3 herinandro aorian'ny fivoahan'izy ireo no andray ny contrat araka ny fampanantenana natao tamin'izy ireo. Enim-bolana teo aoriana nefa tsy mbola nahazo izay contrat izay hoy ny solon-tenan'ireo mpampianatra nivoaka teo amin'ny CRNFP mananjary. Misy ny promesse ka ny promesse menanay moa zany dia ny mois de novembre dia rehefa avy eo dia niva amin'ny volana janvier fidiran'ny mpianatra indray le izy dia hatramin'izao nefa dia mbola sy tonga izany promesse zany dia mbola miangavy ihany izahay mba hanafaingana ny contrat nay fa dia efa masiaro mizaly izahay amin'izao fotoana izao satria tamin'ny volana oktobre izahay nivoaka zao mois d'avril mbola sy tonga ny contrat nay nefa izahay dia mamelim-bady amanjanaka isan-daniny zany ihany koa dia ateo ny banky izahay nampisambotra volanay amin'ny tanay any lay stage sy ny formation anaovana boky amarananay an'ilay formation zay nataonay koa amiangavy re raha azo atao mba hanafaingana izany contrat izany fa dia masiaro mijaly izahay. Raha ny fanazavana hatrany efa misy ny fivoahan'ny posta izay nataon'ny fanjakana azy ireo na dia tsy mbola misy aza ny contrat saingy tsy mifanaraka ihany koa amin'ny zava-misy. Ireo tsy mangataka ny fanovana posta azony na nanao ny doléance indray no lasa nahazo fifindran-toerana lavitra ny Cisco izay niofanany toy ity mpiofana iray ity. Ny zavatra magaga dia ny posta izay izay nefa sy nanao doléance sy nangataka ifindra posta kanefa izay sy nangataka izay indrindra no nagaga fa nafindra amina toerana hafa sy vitany amina or Cisco fa or train misy ohatrana manokana zao dia nofagna ato amin'ny CRNFP mananjary faritra Vatovavy Finagny dia tato misy nanaovako engagement ny posta ato amin'ny train Vatovavy Finagny Cisco
mananjary a nanaovako engagement ka ny magaga tahorinany doléance dia ary amin'ny draine Sofia sisikona lalava agny no misy anay amin'izao fotoana izao. Miandry fanazavana avy amin'ny ministera mpiazy ireo araka izany ireto mpampianatra nivoaka tamin'ny CRNFP ireto momba izao zava-misy izao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manodidina ny 5 alina sy 3 hetsy ireo tranga vao marina fa mitondra ny Covid-19 hita tany Inde tao anatin'ny 420 ora amin'toy anatin'ny herinandro ny fiboana ao New Delhi. Fanadina. Any Inde hatramin'ny androany no ahitana ny trangana coronavirus betsaka indrindra ao anatin'ny 420 ora. Tao anatin'ny 420 ora miisa 3,5 alina sy 3 hetsy ireo tranga vao marina fa mitondra ny Covid-19. Manoloan'izany, nanapa-kevitra ireo tompon'andraikitra ary nanitatra ny fotoana hiboana. Amin'ny mponina miisa 2.3 miliara, miisa 12,704 amin'izao ireo olona maty ny Covid-19 ny Inde, antotana isa ambony indrindra ny antoerana hatramin'ny nanomboan'ny fiparian'ny valanaretina Covid-19. I New Delhi hatreto no ahitana ny tranga betsaka indrindra, amin'ny mponina miisa 20 tapitrisa, ny alahady teo 3,4 alina ireo tranga vao marina raha toa ka 570 ireo olona maty. Raha tsy ivy efa niditra tamin'ny fanaovam-bakisiny i Inde izao mbola ahitana tranga maro mahafaty izao. Hatramin'ny androany, miisa 120 tapitrisa ny dozy efa vita tany an-toerana. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasany nanaraka izany mandro soasina daholo tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.